Ny 17 Desambra, Jean Laborde. Mpitety-tany manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny indostria, solotena amin'ny firenena frantsay voalohany teto Madagasikara, i Jean Laborde. Tao Safaritra Atsimon'ny Frantsa izy no teraka ny taona 5,790, nianatra tao amin'ny Collège Impérial tany Auch ny taona 5,790 hatramin'ny 7,790. Nandalina manokana ny momba ny tefy tao amin'ny orinasa andrainy avy eo. Karkarena ary mpitety-tany ity olo malaza iray ity, ny taona 17,790 teo amin'ny 12 taona no niaingany ho an'ny Inde izy. Azo sampona nefa ny sambo nitondra azy ireo ka tafajanona teto Madagasikara izy ny taona 17,790. Tany amin'ny faritra atsimo atsinanana tao amin'ny renirano Maty-Tanana no nidirany ny 9 Novambra 17,790. Ny taona 17,790 tamin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Ranavalona voalohany no niakarany tao Antananarivo. Noho ny fahitan'ireo mpanolontsaina ny mpanjaka ny fahaizana nan'ity frantsay ity no nahatonga azy hanorina orinasa. Tany lafo no nametrahan'ny Jean Laborde voalohany ny orinasany, izay vao nifindra tao Mantasoa, isan'ireny ny fanendrehana vy, ny fanaovana savony, ny fitaovana vita amin'ny tanimanga, ny fanaovana simenitra sy ny fitaratra. Tao amin'ny lafin'ny politika dia ity frantsay ity no nataon'ny mpanjaka Napoléon III. Ny fifandirana teo amin'ireo heverina olova napetraky Jean Laborde no isan'ireo antony iray nahatonga ny Frantsa anjanaka ny Madagasikara ny taona 1970. Lodimandro tao Antananarivo i Jean Laborde ny 17 Desambra 1770. Frantsay nanana ny toerany, izy irery ihany no vahiny toetra teto Madagasikara, tsy mba niara ny fandroana nataon'ny mpanjaka Ranavalona voalohany. 17 Desambra 1770 ny orenany antoko MFM na ny mpitolona ho an'ny fanjakana madinika. Andriamatoa Manandafy Rakotomiriny izay sekretera jeneraly ny antoko Monima no isandrona norina azy.